Jesosy Kristy tompony alohan'ny fiangonana. Ary miarahaba ny ray aman-dreny sy ny ankonany noho ny amin'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fitantarany 5 taona nanatanterahana miasa fanompoana teo an-tanimboly ny tompo. Nalefa ny pasteur SMS tany amiko ity pasteur Pénitompo. Dia ozy aho hoe inona pasteur ho any Pénitompo. Dia ozy izy hoe zaonina toko faharoapolo andiny fa 7 sy ao anatin'le teny vakina teo zany. Kanefa dia teny falevana izao fankalazana ny jobely 5 taona nampitandrina izao. Teny faleva manao hoe Jesosy Kristy tompoko sy Andriamanitra. Jesosy Kristy tompoko sy Andriamanitra. Tsy tonga ho azy zany fanekempinoana ny tononony zany. Ary fanekempinoana tsy vokatry ny fahaizan'ny olombelona na ny fikarohany na ny ezaka nataony dia afaka nanao fanekempinoana. Fa fanekempinoana vokatry ny asa nataony Jesosy Kristy tamintsika olombelona tamin'ny alalan'ny Tomasy. Tsy nety nino ny amin'ny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty mihitsy mantsy i Tomasy, ary nilaza tamin'ireo mpiara-dia taminy fa raha tsy hitako ny olatra eo amin'ny tanany sy ny lany voany dia tsy ino an'izany aho. Raha isika angamba teo amin'ny toeran'i Jesosy dia hoe miara dia matesy ianao amin'ny nahafatenao mako zary teo voaomby teny ambony hazo fijaliana efa voakapoka efa voaroa raha rehefa nisy ny teny taminao fanitsangana kanefa tsy mety mino anao matesy ianao amin'ny tsifononao. Fa tsy zany nataon'i Jesosy. Fa nataon'i Jesosy dia zao nataony ry Tomasy, aty efo efa mitanako ny tananao ary efa milany voako. Ary rehefa tsapan'i Tomasy izany fanatonan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanoloran'i Jesosy Kristy ny tena ny tolo-batany na neo ny olatra teo amin'ny tenany, izay vao resy lahatra i Tomasy ka niteny tamin'i Jesosy Kristy manao hoe tompoko sy Andriamanitra. Izay na tonga nanonteny hoe vokatry ny fanatonan'Andriamanitra atsika ny fanekempinoana izay nitononona. Zavatra roaloha havana ny mba fampizarana miainga avy amin'ity teny faleva izay nofatena ny ray aman-dreny mpitandrina mandritra ity jobily ity, ka ho asikasitsika ao amin'ny tapany voalohany fa Jesosy Kristy dia voaositra ho mpamonjy, ary eo amin'ny tapany faharoa kosa no amela belarantsika fa io Jesosy Kristy izay voaositra ho mpamonjy io dia tena Andriamanitra tokoa. Inona ry havana no azontsika fampizarana miainga avy amin'izany zanak'evitra mbososina izany. Jesosy Kristy voaositra ho mpamonjy. Raha vao manonona ny teny hoe Jesosy Kristy ry havantsika dia efa fanekempinoana ny hevitra izany teny izany. Satria fantatsika tsara ny hevitry ny teny hoe Kristy na hoe Messia, midika hoe voaositra. Ary zay na tonga ny Paoly araka ny perikopantsika androany raha mitory teny izy dia nanamafy ary nanampitrantitra trano fa io Jesosy Kristy io dia Messia, voaositra ho mpanjaka, voaositra ho mpisolo, voaositra ho mpaminany. Ary zany asa telo sosina na nosorana Jesosy zany noentin'Andriamanitra nifandray sy nanantona antsika olombelona mba hatonga antsika handray ny famonjena noho ny fitiavana dia ny fanavotana amin'ny fahafatesana izay. Voaositra ho mpamonjy Jesosy Kristy tompo. Dia tsaroana hatrany ny tantara tamin'ny vanim-potoana nahaterahan'i Jesosy, satria rehefa niezaka ny mialangalana i Josefy dia nanantona Josefy ny anjely ary ny teny tsy nanambara tamin'ny mazava tsara fa ny zaza izay ao akibon'ny Maria avy amin'ny fanahy masina
ary ny anarany atao hoe Jesoa, fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Jesoa izay midika hoe Jehova no mpamonjy, voaositra ho mpamonjy. Hay zany sika riavana raha vao miteny hoe Jeso Kristy dia efa fanetem-ponina milaza hoe io le voaositra ho mpamonjy, ary dia hita taratra tokoa ary misongadina manerana ny soratra masina amin'ny fampianarana, amin'ny fiainana, amin'ny teny, amin'ny andraikitra raisin'i Jesoa, izany mampamonjy voaositra azy zany. Dia izay natonga ny Jaona manoratra io amin'ny filazantsara ny Jaona toko faharoapolo andiny faraika amin'ny telopolo, manao hoe fa voasoratra izao mba inonana eo fa Jesoa no Kristy, zay nambara. Raha fihezina zany ny filazantsara ny Jaona manontolo ny zavatra kendreny dia niahatakarany olona fa Jesoa no ino no Kristy, voaositra ho mpamonjy zao tontolo zao. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, tena raiso fiainanao zany anara-tsara be itonoantsika matetiky zany, ary tena marina eo amin'ny fiainanao hoe fa tena voaositra ho anao tokoa izy, mamonjy anao amin'ny lafiny zavatra rehetra. Ary zay tena finoana ny fanekena fa mpamonjy amin'ny lafiny zavatra rehetra Jesoa, fa tsy amin'ny sokafy zavatra ihany. Amin'ny malagasy mantsy misy an'izao, mba fiarovana amin'ny avandra dia izao no atao, mba fiarovana amin'ny vaty dia izao ny atao, mba famonjena amin'ny alina dia izao ny atao. Zany hoe misy ampahan-javatra zay raisiny sekely fa tsy vita Jesoa ny mamonjy azy amin'izany, fa fikarakarana tena no atao. Mpamonjy voaositra amin'ny lafim-piainana rehetra, amin'ny lafiny zavatra rehetra, amin'ny antony zavatra rehetra, ity Jesoa Kristy tompontsika ity. Ahoana moa no mahatonga antsika hiteny an'izany? Satria izao ny avana, raha misy heverintsika fa hitadiavantsika famonjena, hikaroantsika lalana mba ho afaka amin'izany, ary faran'izay manahirana antsika sy olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona, fahafatesana. Raha mbola misy azo atao koa madositra an'io, ary zany mahatonga antsika ninambary tamin'ny maraina, sao dia adinonao fa tsy hoe loana ianao. Zany natonga anao misotro rano, ary ianao manao fitafy tsara tare hoe tsy hoe angiano na isehosehoana fa sao dia voantazo anao raha idina soa. Tsy marana vavony na amin'izany problème zany sika. Olana faratampo, fahavalo farandriny hoy ny soratra masina. Novonjeny tompo tamin'izany isika. Ka inona indray no olana mbola heverinao ambonin'ny fahafatesana ka tsy hanananao fanantenana ao amin'Andriamanitra, Jesoa Kristy mpamonjy voaositra ho anao amin'ny lafim-piainana rehetra. Raiso anao koa zany ati-pahatongavan Jesoa zany, mba hatonga tsy diso anjara amin'ny famonjena tiana toy. Fa ny lafin-javatra faharoa riavana asongadintsika amin'ny teny faneva ny raisindray mandeha mpitandrina ity dia ny hoe io Jesoa Kristy voaositra ho mpamonjy io dia tena Andriamanitra tokoa. Io Jesoa Kristy mazava tsara ny teny nambarany Tomasy tamin'i Jesoa, teo anatrehany Jesoa sy ireo mpianatra manodidina azy vavy tompo sy Andriamanitra ianao. Ny teny hoe tompo dia anarana manokana, anarana natokana iantsoana an'Andriamanitra, teny entina milaza sy manondro ilay fiandrianana, ilay fahamboniny, ilay fanajana azy tanteraka sy fanomeza amboninahitra azy fa tena Andriamanitra izy. Kanefa tamin'ny Tomasy dia izao asongadiny filazantsara ny Jaona toko faharoapolo nakany ity teny faneva ity, fa nandray fanapahan-kevitra i Tomasy rehefa niseho tamin'i Jesoa, nandray safidy tao anatiny izy, nisy faresen-dahatra manokana, nambarany ny finoana ary nijoro vavolombelona
fa io Jesosy Kristy izay nitsangana io naneo ny olatra taminy dia tena Andriamanitra tsy ny salasalany amin'ny fahamarinany zany izy tompoko sy Andriamanitra ianao Andriamanitra manolo tena ho azy ary izy kosa manolo tena ho an'Andriamanitra riavana manala rehetra ao amin'ny tompo ity teny hoe tompoko sy Andriamanitra ilazantsika Jesosy ty mora toy ny vavy izy io fa sarotra iainana amin'ny pratika amin'ny fiainana andavanandro mino an'Andriamanitra rehetra tompanao lanitra sy mitanana Jesosy Kristy tompo fa io rehefa tena iainana ka sarotra tena tomponao sy Andriamanitra ao tokoa ve Jesosy satria ny hevitry hoe tompoko sy Andriamanitra anao dia midika hoe ianao irery ihany ary ianao an-trano no Andriamanitra manompo zao amin'ny vanim-potoana anolorany tenako izao fa tsy misy akoatra anao tsy piara-manavitra Jesosy fa mpanavitra tsy piara-mamonjy Jesosy fa mpamonjy izany no anarany tsy miara Andriamanitra izy fa tena Andriamanitra izy tompoko sy Andriamanitra entinao ilazana fa ianao rery ihany Jesosy no tena hery anteherako ianao rery ihany no soatoavina voalohany sy lara-pahameny ary any ataoko ho safidy amin'ny fanapahan-kevitra rehetra zay atao tompoko sy Andriamanitra ianao jereva le marika mivakitsika tao hoe balzesy tery tovolahy satria hoe ino anao toka divako ny lanitra tandre mididy hoe zany rehetrarehetra zany efa nataoko mbola sekola lany dia efa nataoko zany rehetrarehetrarehetra zany isy zavatra rehetra monjy ianao mandehana am'disy rehetra nananao mbe malahelo dia nanaraka tany an-danitra izy zany Jesosy dia ahoana ny tantara lojy tamin'ny alahelo izy zany hoe tsy soatoavina voalohany tsy lara-pahamena eo amin'ny fiainana ilay teny Jesosy manana fa lemboly vola aloha ny zava-dehibe zay mahatonga miteny hoe miteny hoe tompoko sy Andriamanitra dia entina ilazana fatokila tanteraka an'Andriamanitra manolo tena ho mpanomponao aho halika tsy misy vavahako afa-tsy anao tsy misy ankamasiniko afa-tsy anao tsy misy fiantetro sy fialofako afa-tsy anao tsy misy tompo afa-tsy anao ianao ny mpamonjy ianao ny fiazakazaka ianao ny fanantenako satria ianao no olona iambony indrindra tsy misy toazy ianao ny tena Andriamanitra fa tsy misy akoatranao tompoko sy Andriamanitra ianao dia mana ohatry zany eo fiainatsika amin'ny fiainana andavanandro ndraindray ary sika malagasy andeha atao ohatra hoe misy fomban-drazana zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mety ampilarin'olona eo ary le fomba sy Jesosy Kristy dia sahiransika ahoana le zany tompo andray anjarako za kristiana tsy andray anjarako manahirana eo fiarahamonina zay hoe soatoavina voalohany eo fiainanao fa Jesosy Kristy efa anao ihany manao fa tsy mipotrany fa manahirana eo fiarahamonina tena tomponao sy Andriamanitra ao ve Jesosy Kristy tsy hoe mantsisy andreo heran-teherana izy fa tena ianao irery no Andriamanitra ary fototra iorenan'ny finoana kristianina izany zao teny nambarany Tomasy zao zany gavana dia tsy hoe teny fijoroana vavolombelona fotsiny ihany ho fanehon'ny finoana fa tena teny nataony ho fitaomana antsika vahoaka n'Andriamanitra amin'ny valinandro ankehitriny mba ho resy lahatra tahaka azy koa ka anaraka amin'ny diany hiteny amin'ny hoe tompoko sy Andriamanitra ianao valy teny tononony mino sy manaiky fa Jesosy irendiany ho Andriamanitra eo amin'izay riavana malala rehetra ao amin'ny tompo boky ny Genesisy nivakiana tamintsika teo tsy Abrahama akory nandray fanapahan-kevitra hoe hiala eto amin'ity toerana ty andeo arivo fa Andriamanitra miantso azy sy nanatsoaka azy ary amin'ireo tantaran'ny patriarika andeha ataontsika hoe ngeza lahy ny finoana
tsy hoe akory vokatry ny safidin'izy ireo dia taniny atefa ny safidy hoe ianao no Andriamanitra. Sanaky ny vava hoe nisy fivorim-pianakaviana teo amin'ny Abrahama sy ny vady aman-janany dia nanao tsangatanana hoe iza ray anaka ny vava-Andriamanitra vavatsy, Andriamanitra ny Kananita ve, Andriamanitra ny Amorita ve, Bala ve sa Jehova ny vavatsy. Dia nanangatanana ny maro hoe nahazo ny olo miatsa samany Andriamanitra zany vavatsy ka Jehova ndray. Tsisy an'izany ao. Tsy vokatry ny safidy ny olona na fanapahan-kely na ny fitadiavana nataony nahitany an'Andriamanitra fa izy Andriamanitra nanolo teny tahaka ny tamin'ny Tomasy ary ny teny hoe ianao dia olo ary zao Andriamanitra ao. Tsy misy idirany fanapahan-kevitry ny olona tany am-piandohana izany fa vokatry ny fanamaran'Andriamanitra ny tenany, fanatonan'Andriamanitra matsika. Ity Andriamanitra ity zany rehefa raha tena Andriamanitra fitiavana, satria tsy tia mivery ianao, tsy tia hanompo Andriamanitra hafa ianao, dia manety tena izy tonga olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary manao fanekena fa vonona anaiky andray ianao ho mpanompo. Dia nantsony ianao ho mpiara-manompo aminy, ho mpiara-mivavaka aminy. Ito ntony depoly dia vakio anely tononkira fa 20 tao tia pastera olona nao antonony zany nanay feoany. Dia zao le vakiko le tononkira le dimy voalohany fonombola tany an-davaka ao. Ary pastera tany an-davaka fe fonombola tany an-davaka ao sampy no nampanomponao ahy. Nisarika hiakatra Jesosy ka nanafaka ahy tompo ary zany no maro. Andriamanitra manantona maka misambotra tsika dia zay vao lasa mpanompo sika, zay vao lasa tombotsika izy. Fa tsy hoe tsy misy asan'Andriamanitra fa zany indrindra sy masina indrindra ny fiarahamonina ka dia io no Andriamanitra. Tsia Andriamanitra manantona tsika. Riavana malala letra ao amin'ny tompo. Raha tao anatin'ny fahasahiranana ny zanak'Israely melohana idirandrindra mitany Kanana, medika manompo an'Andriamanitra, medika manompo sambo, medika mivavaka, medika manitsiny an'Andriamanitra. Dia miteny tamin'ny Jehova Andriamanitra ka miteny fidiona anio ary zay hotompoina re. Efa nanambarany tena ny Andriamanitra dia meny anjara zany olombelona ny fahalalana isafidy zay hotompoina. Fa na eo aza nefa zany safidy zany dia mbola misisika Andriamanitra ary miteny aza manana Andriamanitra hafa fa zaho reny ahy. Na eo aza zany safidy mety ampisalasala ny olombelona zany ampifangaro n'Andriamanitra amin'ny sambo dia mbola miala nenina amin'ny Andriamanitra ka miteny hoe ny tompo Andriamanitsika dia tompo iray ihany, kotiavan'i Jehova Andriamanitra ho amfonao rehetra, fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany hoe tsy mampirafy azy fa izy ireny ihany. Ary zany na tonga Jesosy namitona ny amin'ny lalàna ka miteny fa tsy misy mahay manompo tompo fa na ny ray oalany na ny ray mity. Teny fanivy ity Jesosy Kristy tompo sy Andriamanitra dia nisy lafin-javatra anankiroa no zaray mpitandrina amintsika. Voalohany ho azy ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankonany zay atao Joby. Ity teny faneva ity dia teny anehoany fa tena niainana hijoroany vavolombelo fa marina teo amin'ny fiainana ary dia niraisy ny tompony Andriamanitra Jesosy ary dia ataony ho adity sy andraikitra ny fitoriana ny fanambarana izany amin'ny mpiara-belona aminy. Lafiny voalohany zay amin'ny teny faneva. Kanefa koa amin'ny lafiny faharoa ny teny faneva dia raisina mba ho amin'ny fiangonana manontolo tia mitandrina mba iainy any zanany ara-panahy koa izany finoana marina mahitsy tsy mifangaro izany mba tsy hanompo samby sy sababaga ny ondriny fa tena ho marina amin'ny finoana sy atoky an'Andriamanitra tanteraka ka tsy anana tompo roa, tsy mirorosaina ny amin'ny fiainana andavanandro fa manaiky fa io Andriamanitra vavatsika io maefa ny zavatra rehetra, mahavita ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra. Ka inona indray mbola itadiavanao famonjena any amin'izay verinao fa Andriamanitra hafa. Ray soary havana ary ekeo zany fanatonan'Andriamanitra atsika izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo fa ianao koa tia no olona ary izy koa tia ho Andriamanitra ao.
dia mirary sous-pasteur sy ny fiangonana manontolo. Mirary fiangonana sy firaisan-tsaina fifanohanana io ampitandra sy ny fiangonana. Atokosaly zany asa masina anirany tompo ho anareo zany. Kanefa koa tanterahanareo miezaka ho tsangambarina izao jobily 520 taona izao. Raha ho fiezy natao bango tokana riavana izay rehetra voambara dia hitatsika miasikasina tamin'ny teny faneva ho raisinay ity Jesosy Kristy tompo sy Andriamanitra fa voaositra ho mpamonjy ho antsika i Jesosy. Nefa koa hijoroana vavolombelona fa tena Andriamanitra izy. Mariany ianao dia mba miaina toy izao. Amen.